Tsidika roa sosona kosa no noraisin'ny sekretera-panjakana mididin'ny zandarmaria-pirenena ny jeneraly Randriamavaly Sojirara Omaly sy Androany dia fijidiany masovoan'ny Chine miasa somon'ny eto Madagasikara Ramatoa Yang Ziarong sy ny solitena ny PNUD Tariandramatoa Stéphanie Delgado Martin ho an'ny Chine dia ny fanatsarana ny fandriampahalemana no tena ny ompanany dinika nakasitraka ny fiara-miasa tamin'ny zandarmaria-pirenena ny masovoan'ny Chine tamin'ny fombaazany fanadidina izay nahitana ny marina ka nahatratrarana ireo olon-dratsy navandozana Manamafy ireo teratany somono mivady teny Ivato ary ny ananganana tetikasa sy tetibola amatsina ny fanatsarana ny sehatry ny fandriampahalemana ihany koa no ny fantohan'ny fifampidiniana. Nanolotra solosaina miisa 10 ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny banky BFV Société Générale anampy PDB amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny ministera ity izao fanampiana izao araka ny fantatra nandritra ny lanonam-panolorana ofisialy ireo fitaovana ireo tetsy amin'ny biron'ny INFP tetsy Mahamasina. Izao fanolorana fitaovana izao tokoa no anjara boriky ny ity banky ity amin'ny hanafainganana ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny ministera indrindra eo amin'ny andiany faefatra amin'ny fampidirana mpiasa-panjakana. Tsaroko an fefananomboka tany amin'ny taona 3 sy 4 tany zahay no efa niara-niasa kaiky tamin'ny tikatra ministera ity. Ary tena tadidiko amin'izany nanomboana ny fiara-miasa dia nisan'ireo mpampianatra firama tany amin'ny Sava izay nisy teo amin'ny 3 arivo teo angamba na 4 arivo teo dia ny BFV Société Générale no nikarakara ny fandoavana subvention amin'izareo. Karazana ohatrany hoe pilote izay tamin'izany aveo izy nitoy sy nitatra tany amin'ny faritra maro isan-karazany. Manamarika ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny banky BFV sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izao fanolorana solosaina izao. Efa ho 13 taona tokoa izao no niara-niasa ny rotota vao tamin'ny volana Jona lasa teo no notoloran'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mari-pakasitrahana ny banky BFV no ny fahombiazana izay fiaraha-miasa izay.